Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 12 Jolay 2024 amin'ny nora maraina hatramin'ny alakamisy 20 Jolay 2024 amin'ny nora maraina. Mila tohizana hatrany ny fahamelona ho an'ny mpampiasa ranomasina na tsy misy aza ny filazana fampitandremana. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Tanjony Bobaomby, hatrany amin'ny Tanjony Angotsy, Anorana Malefaka, any amin'ny farany Fepitona, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 km isan'ora, hahatratra 5 hatramin'ny 5 km isan'ora ny any amin'ny tapany avaratra, Anonjabena Airin-dranomasina, Avon'ny Onja 3 metatra, hahatratra 3,5 metatra indraindray, fahidina miandarana izany rehefa makany amin'ny farany Fepitona, Isalin-drano avy Atsinanana. Tanjony Angotsy hatrany Manoro, Anorana Matoato amin'ny fiandohan'ny Fepitona, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any avaratra Toamasina ka ho 9 hatramin'ny 18 km isan'ora, io vaovao kosa ny any Ankafa ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora, Anonjaben-dranomasina, Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 2,5 metatra, Isalin-drano avy Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolagnaro, izy tandrifin-drahona rehefa manalavitra ny morontsiraka, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 19 hatramin'ny 18 km isan'ora, hahatratra 17 hatramin'ny 15 km isan'ora ny any atsimon'ny farafangana, Anonjaben-dranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 2 metatra, Isalin-drano avy atsimo Atsinanana. Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjony Vohimena, Ibalikan'ny Masoandro, ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 18 hatramin'ny 17 km isan'ora, ho avy andrefana miandalana izany rehefa makany amin'ny farany Fepitona ka ho 19 hatramin'ny 18 km isan'ora, Anonjabena Airin-dranomasina, Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 2,5 metatra, hahatratra 3 metatra ny alina no ny alin-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Tanjony Vohimena hatrany amin'ny Tanjony Ankaboa, Ibalikan'ny Masoandro, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 km isan'ora, ho avy andrefana ny atoandro ka ho 19 km isan'ora, ary ho avy atsimo kosa manomboka ny alina ka ho 19 hatramin'ny 18 km isan'ora, Anonjaben-dranomasina, Avon'ny Onja 2,5 hatramin'ny 2,2 metatra, hahatratra 2,5 metatra any amin'ny tapany atsimo no ny alin-drano avy atsimo. Tanjony Ankaboa hatrany amin'ny Tanjony Vilanandro, Ibalikan'ny Masoandro, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 19 km isan'ora, ho avy andrefana ny atoandro ka ho 9 km isan'ora, ary ho avy atsimo manomboka ny tolakandro ka ho 19 hatramin'ny 18 km isan'ora, hahatratra 17 km isan'ora manakaiky ny Morondava, Adiny-Panonja na Anonjaben-dranomasina, Avon'ny Onja 4,5 hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2,5 metatra indraindray any amin'ny tendrony atsimo. Tanjony Vilanandro hatrany Analalava, Ibalikan'ny Masoandro, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 18 hatramin'ny 17 km isan'ora, hahatratra 15 km isan'ora indraindray ny any amin'ny tapany avaratra, ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 19 km isan'ora, Otonina Adiny-Panonja ranomasina, Avon'ny Onja 2,2 metatra ny maraina fa ho latsaky ny 2 metatra kosa ny tontolo andro. Analalava hatrany amin'ny Tanjony Bobaomby, Andrahoana mitsitokotoko, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any amin'ny tendrony atsimo sy ny any avaratry Nosy ka ho 18 hatramin'ny 17 km isan'ora, io vaovao kosa ny any amin'ny morontsiraka Avony ka ho 9 km isan'ora, ho avy andrefana ny morontsiraka rehetra amin'ny tolakandro ka ho 19 hatramin'ny 18 km isan'ora, Adiny-Panonja ranomasina, Avon'ny Onja 2 metatra.